Nanome fepotoana 27 ora amin'ny mpitondra fanjakana ny aveo anivon'ny afo syndikaly sy ireo fikambanana ary antoko mianarady amin'izy ireo amin'ny amerenana amin'ny asan'ireo mpiasa-panjakana voaroka ary ihany koa mba hanasaziana ireo mpanao kolikoly avo lenta. Dia warantsika ny sary. Ny anao tanàna maty na ville morte ny tanàna Antananarivo atoato ry zareo nivon'ny afo syndikaly sy ireo fikambanana ary atoko politika maromaro miaraka aminy. Mikasany iresaka amin'ireo sampandrara rehetra mba ahafahana manatanteraka izany tanàna maty izany ny mpitarika ity hetsika ity ao anatin'ny roa andro. Manome 27 ora amin'ny mpitondra fanjakana moa ireto syndikalista ireto mba hamerenana amin'ny asan'ireo mpiasa-panjakana voaroka mba ihany koa anasaziana ireo mpanao kolikoly avo lenta na andravana ny gouvernemanta. Ny votra izany nandrisy ny fionana no tanterahan'izy ireo tetsy amin'ny kianja mitafiny Mahamasina androany maraina. Fanakianana mavaivay miantefa amin'ny mpitondra firenena indrindra fa ny filoha Hery Rajaonarimampianina no reta amin'ireo kabary isan-karazany tetsy Mahamasina. Ady amin'ny kolikoly avo lenta no tena fototry ny fitakiana nataon'ireo ao anatin'ny afo syndikaly. Tonga nanohina ny antony afo syndikaly tetsy Mahamasina moa ireo syndika maro samihafa toy ihany koa ireo mpitarika antoko politika Toandry Anara Marsan, Arnevra Samuel, Sara Raberso. Nanatevin-daharana ireo rehetra ireo ihany koa ireo parlementaire vitsivitsy notarihan'ny lola Lilisan René de Roland